eny ary dia miaraba antsika rehetra zay mpijery ny eto Toamasina. Ny nahatongavany aminy zany a dia anazava amin'ny fomba fohifohiny amin'ny Makoa festival zay première édition tanterahana eto Toamasina zany a amin'ny 31 octobre de ny 1er 2 3 novembre izao. Io moa zany dia festival zay iaraha miasa amin'ny Makoa Entertainment sy ny commune urbaine ny Toamasina, izay miaraka am'ireo mpiara-miombonantoka am'izany Makoa festival izany. De ao moa zany a ny sponsor officiel de ny Telma, ny Canal Plus, Old Coca, ny groupe Hermes. Ao ihany koa ny sponsor de ny Novateur, Spat ary ny société Primus. De ny partenaire technique ao anatin'izany de ny Rimage, ny Bibos, ny Ivenco ary misy koa ny assurance zay miara-miasa mandritra n'izany festival zany de ny assurance Alliance. Ny sécurité dia iarahana amin'ny police nationale, ny police communale ary ny sécurité civile SIR. Ary misy ny fiaraha-miasa am'ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana de ny Office international des arts et du tourisme, ny région Atsinanana, ny préfecture de Toamasina, ny direction régionale de la communication et de la culture, ny direction régionale de la pêche et de l'économie bleue, ary ny direction régionale du tourisme et de l'artisanat, ao ihany koa ny Cupido. Partenaire ihany koa ao ny officiel comme No Comment, Ruta Voyage, ny Kaja, Obzena sy ny Calypso. Ka raha tatahaka zay zany ny mpiara-miombonantoka de tatahaka zao kosa ny fisehoany zany Makoa festival zany. Ny voalohany fotoana zany ny premier jour de ao ny carnaval. Ny carnaval zany de ny 31 octobre no anatanterahana an'izany. Ao ny carnaval amin'ny du jour de ao ihany koa ny carnaval amin'ny de nuit. Ka miala avy any amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara mandalo ny boulevard Ratsimilao dia mefarana any amin'ny la mairie zany carnaval izany. Marihana moa fa isy zany ny fifaninanana, fanamina tsara mandritra ny carnaval, tsy mandritra n'le carnaval fa mialohan'le carnaval, izay ahafahantsika eto an-tampon-tanàna ny Toamasina mandray anjara izay azahoana loka 2 millions d'ariary ny voalohany, 1 million d'ariary ny faharoa ary 500 000 ariary ny fahatelo. Ka ao amin'ny porte 110 ao amin'ny la mairie no andraisana ny information rehetra mahakasika an'izany. Zany hoe eto tampon-tanàna ny Toamasina samy afaka mandray anjara avokoa, na vondron'olona na olona na fikambanana te andray anjara amin'ilay carnaval de ho fidina mialoha ny olona zany afaka mandray anjara amin'io carnaval io. Ny premier jour ihany de isy ihany koa ny fanomezana médaille an'ireo mpanakanto fanta-daza, na mbola velo izy na efa tsy hoe etontsony na ireo olona rehetra zay atao hoe nampiroborobo ny kolotsaina sy ny hira ny artiste teto a Toamasina de isy ny fanomezana an'izay médaille zay. Ny andro faharoa kosa moa zany dia isy ny ouverture officielle, zany hoe ny 1er novembre zany io ouverture officielle zay arahana fitsidiana ireo trano eva isan-karazany zany misy varotra fampiratiana zany mandritra ny fotoana io de arahany fitsidiana ireo stand ireo. Ary rehefa zay dia ny tolakandro zany de isy am'izay ny manomboka ny spectacle maro isan-karazany zay iarahantsika amin'ny mpanakanto maro na eto an-toerana zany
na avy ivelan'ny Tomasina zany a, ao ny mpandia na eto toerana, ao ny mpanakanto Oza Jérôme, ny Jean Kelsbast, ao ny Laionil, ny Rimka, ny avy any ivelany ao ny Oladad, ny LGO, ny Black Nadia, ny Bastalayon, ny Joyce Menamo avy eto koa zay, ny César, de ao koa ny misy mpandia Claudio Rabe zay avy any avy eto Tomasina izy fa mipetraka any Alarino ary hoavy mandritra ny fotoana io, ny Kakanjila, ny Wadasionks, ny Sabodak, ny Shadow, Jakdad, Reko, Madmax, Jonito, Fafas sy ny isan-karazany. Ao anatin'izany mazava ho azy tsy maintsy ao ny Shaina sy ny Dinais. Ka ny fidirana zany amin'io fotoana io dia raha ohatra ka mialohan'ny fotoanatsika zany no mividy be dia 10 000 ariary, fa raha amin'ilay fotoana ny fampisehoanatsika no mividy be dia 15 000 ariary. Ny VIP kosa dia misy ny passe one day na hoe andro ray zany dia 200 000 ariary. Ny VIP passe 3 jours mandritra ny 3 andro zany dia 500 000 ariary. Ankoatran'ireo zavatra efa noresanareo dia isy ihany koa ny fifaninanana zany ara-panatanjahantena. Ka omeko ny namako izay misanana izay ara-panatanjahantena zay ngamba ny fanazavana mahakasika ny fanatanjahantena. Mbako manana ny arahaba sy ny fitanisanany ireo mpiara-nantoka sy ny sponsor officiel tamin'ny madame teo ny ataonay zany ao amin'ny service sport no miandraikitra ny fanatanjahantena mandritra nyty festival Makoa ty, ka ny safidina manokana ny taranja basketball amin'ity indray mitoraka ity open ny anaovana ny ina moa zany ny kategoria open, misy dame io misy homme, de mandritra ny 3 andro le izy atao ery amin'ny kianjany Miami. De raha misy fanazavana manokana ilaintsika rehetra momba n'izay fifaninanana taranja basketball zay mandritra ny Makoa io dia ao amin'ny porte 111 no andianana ao amin'ny la mairie ety amin'ny avenue de l'Indépendance zay, de averiko amin'ny ankapobeny dia zay sy zay zany mahakasika n'ilay Makoa festival. Zava-dehibe izy io fanetanana ho antsika rehetra eto tapin-tanànan'ny Tomasina satria ny avy any ivelany ara moa ho tonga anotrina hiara hifaly amin'izany Makoa festival zany. Première édition izy io, mbola hoisy ny deuxième édition sy ny édition manaraka mazava ho azy, ka ny fanetanana ny vahoakan'ny Tomasina hiara hientana amin'izany Makoa festival zany, samy andray anjara amin'izay tandrify azy ny tsirairay na ny société zany araka ny nambara teo eo ny stand maro samihafa, eo koa ny fanatanjahantena zay nambara teo na ny olona tsirairay amin'ny fijerena ny spectacle dia tongava isika mandray sanjara. Fa izay manatrika ny festival moa ny carnaval de eo ihany koa ataoko fa mbola tsy nisy tahaka zany teto Tomasina, fa dia manantena ny vahoakan'ny Tomasina anotrina betsaka ho tonga maro. Sotra tompoko.